Salama daholo. Za zany androany dia anao antsoavo amin'ny gasy diaspora rehetra manerana an'izao tontolo zao. Manao antsoavo androany ary miangavy mba indray mandeha amin'ny fiainatsika mba hijery any Madagasikara atsika. Marina fa lasitsika satria noho ny tsy filaminana ao an-tanàna, noho ny fahantrana ao an-tanàna, dia fa samy namorona ny fiainany daholo. Misy nefa nanandimy tanteraka an'izany Madagasikara zany, misy efa niala amin'izany malagasy zany. Ny gasy satria efa tsy miteny gasy tsony zareo ary ny ankiziny efa tsy ampahafantarina an'izany Madagasikara zany. Fa androany zany dia mbola miantso, mbola manantena, fa mbola misy gasy zay mbola mieritreritra zany Madagasikara zany, mieritreritra malagasy azy, mieritreritra ny hoavin'ny Madagasikara na dia fahitatsika ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tsy zoviana amintsika rehetrretra fa tena apokalipsa ny ao Madagasikara, apokalipsa. Tena hoe latsaka tanteraka, afantrana tanteraka amin'ny fifamonon'olona, famono ny malagasy, tsisy hoanina malagasy, mijaly ny malagasy, mijaly ny malagasy, mijaly malagasy. Ary dia efa farany amin'izao tontolo izao dia mbola mitohy misy descente aux enfers Madagasikara amin'izao fotoana izao. Zay ny zava-misy. Ka nandinika izay misy diaspora maromaro no manamboatra tranokala, miresaka hoe sode koa sara mba misy azotsika atao amin'ny zava-misy Madagasikara amin'izao fotoana izao. Sode koa sara mba enjehan'ny conscience tsika hoe tsy nanao ninina mihitsy fa mijery Madagasikara mematy. Voalohany indrindra dia tokony alahelo-tsika any malagasy izay miaina Madagasikara. Tokony alahelo-tsika hoe manana lalana ve tsika amelona ny gasy rairamintsika fadiranovana, tsy mihinan-kanina, matoazy ny anoanana, matoazy nina moa zany ny aretana. Tsy manana lalana zany tsika, tsy manantsika mba olombelona ihany tena tsy tokony anaiky mihitsy hoe ny malagasy raha aminao, mitovy teny aminao, mitovy. La tsisy ara nina moa zany système de race, dia ampiasaiko le race hoe malagasy, satria ny race dia homo sapiens mitovy dolo iny, fa ampiasaiko zavatra zay androany mba anarana atsika satria efa trop loatra, efa tsy lasa tsony ny ataon'ny mpanao politika sy ny olombitsy zay mamotika ny Madagasikara isanandro, mamotika Madagasikara amin'ny fangalarana, amin'ny corruption, amin'ny fivarotana ny tanindrazana. Hitatsika normal ve raha ohatra hoe 2.20 isanjato ny gasy miaina latsaky ny $2 isanandro. Normal ve raha ohatra hoe 50 isanjato ny gasy tsy mihinana voky, tsy mihinana. Firena ray manontolo tsy mihinana voky fa dia olona gambany 0.02 no miletra ny falana rehetra ao Madagasikara, no mivoatra falana rehetra ao Madagasikara, olona 0.02% any gasy. Hitatsika tsy normal zany. Fa nina moa zany, tsika zany tsy afa manoatra, zay le tsy afa manoatra zay satria misy ny vavabasy, misy ny ina moa zany ny efamoretana, dia tsy afa manoatra mihitsy tsika amin'ny zavatra misy. Ary dia mitazana fotsiny tsika satria tsy tatsika azy azo atao satria nina moa zany. Ny akabetsaha malagasy ohatra ny varimbariana na tsy mahita zay atao amin'ny zavatra ataon'ny mpanao politika ny mpitondra, dia miravoravo tanana fotsiny sisa mijery tany lalavona. Ka amin'ny malagasy, raha malagasy zay dia tsy tokony anaiky tsonitsika, tsy tokony anaiky tsika. Omeko anareo ny plan hoe inona ny zavatra ho ataotsika mba azontsika atao. Dia tsika ve zany dia anaiky na tian-dafy ety tsika dia menatra amin'izany Madagasikara zany. Tanindrazana tsika, mamenatra tsika. Za zao voalohany anisany menatra. Misy tezitra amiko any hoe menatra malagasy anao, tena menatra hoe mba misy firenena firy any raha zao tontolo zao dia maninona ny fireneko no farany.
farany indrindra vodiny am'izao tontolo zao ny atido mitovy daholy misy inona moa zany mbola tsisy mihitsy étude scientifique manamarika fa ny atidoa ny gasy dia kely noho ny atidoa ny olona hafa fa maninona ny Madagasikara de zao ny afarany zao ny afarany satria araka le fitehana koa vendrana fanarana nareo no lazako vendrana satria tena vendrana marina raha zava-misy hoe ananatsika ny volamena ananatsika ny cobalt ananatsika ny anakibontany ananatsika ny jony ananatsika ny volo fanondrana zay tadiavy ny olona zao tontolo zao ny vania de tsara indrindra na Madagasikara ny eran'izao tontolo zao ny poivre vert tsara indrindra zao tontolo zao ny cacao tsara indrindra zao tontolo zao ny letchi tsy tambo isaina ny zavatra hoe tena hoe vokatra fanondrona nefa donono reto mpanao politika sy mpandraraha de tsisy rasina tsona ny vidiny vania satria io ady io foana fitiavatena olona anankiray ngamba ny tompony ny Madagasikara am'izao fotoana zao olona anankiray de tsy mety ho tapitra mihitsy zany zay zavatra fa miaraka amin'iny ny ekipandretrehitra de zao amin'ny fividianana io de anao stratégie vaovao ndray efa fantatray daholo inona zavatra ataony zareo fa io de tsy mba misy fietretana ampandroso zany nareo mieritreritra raha tsy mety rano rajoela be de be mieritreritra hoe rano rajoela ampandroso firenena zay ny etretinareo fa tena diso be nareo fa tsisy raha iny any rajoela za Madagasikara tsisy raha iny ary jerenareo ny atany Madagasikara am'izao fotoana zao de miteny koa raha valomanana teo sao tsisy raha iny raha valomanana zay fandrosona zany io magro io ny manahirana azy de ohatry zany dôlidôlidôly ireo miady andeha hitondra an'io zavatra io de toute façon na iza ty tanindrazana am'ireo mpitondra reo na iza fa ny résultat nitry ny roapolo taona dimampolo taona de izao misy ny Madagasikara zao matinao na malagasy mahantra de mahantra Madagasikara ary tsika ty ivelana be de be nefa tsy makany Madagasikara tsony manao vakansy satria leo amy lotony tanàna ao Tananarivo ny embouteillage ny fahantrana na ny fianakavianao de tsy hitanao tsony zay atao satria mangataka aminao daholy tonga anao anao vakansy mba hitsikitsika hitany havana fa ny havanao de il crève de faim ny fianakavianao tsy mazototsony anao andeha hoany sady raha andeha hoany anao de tsy maintsy andany vola be nefa anao aty ohatra mandany vola kely fotsiny anao de afaka manao vakansy ohatra hoe mangany amin'ny club med anao any Grèce na manao ina moa zany séjour anao any Islande une semaine fa Madagasikara de vola tsy toko tsy foloana no entinany ary mbola amerdement amin'ny aratsy ny lalana amin'ny insécurité amin'ny fandanimbola tsy zavatra mandalo ka zay le izy voalohany teo zany tokony alahelotsika raha mamanana fon'olombelona hoe ny malagasy olatsika ve de hijaly mandritry ny fotoana ihany no tena mambony tany ty zay anankiray tokony menatritsika hoe maniny tsika rery no farany am'izao tontolo zao de fahatelo raha ohatra raha kristianina tsika de milaza de kristianina indramona dolo ny fiangonan'olona ty andafy ety misy STK ty misy tsy haiko FMBCK tsisy anarana toko tsy misy ny choral ny ino moa zany ny zakabe tsy zatra tsy atao aty misy bureau isan-karazany de raha kristianina tsika de tokony atsara hoe tsy rariny ny zavatra mandalo amin'ny Madagasikara am'izao fotoana zao zay mifandehan'izy ka ny zavatra angatahana zany dia ny tanjona moa zany ny tanjona zany dia ny fanovana rafitra tena ovana tateraka ny rafitra Madagasikara ao zany tena hoe ongotana iala daholo reo olona tsy manjary reo voatoro reo ina moa zany kankana parazita amin'ny Madagasikara reo de ahoana ny fomba anaovana sy zavatra zany dia ny fanovana ny rafitra satria raha ireo misolona eo de miverina ihany de misolona de tsika zao anatina engrenage tsy afaka miala-patsony satria andeha fifidianana de angalabaty koa reo andeha fifidianana de alainy daholo omeny t-shirt zay bado rehetrrehetra de omeny vola 25 000 andeha anary de omeny spectacle ny Jiri Marcosa de lany ray izy de mitoy ihany nefa le firenena milatsaka de tonga amin'ny situation ny Mad Max asa rehefa nahitan'ny film Mad Max nareo fa rehefa tsisy hoanina tsony ny olona de mifamono ohatran'ireny ny zavatra fampitranga Madagasikara am'izao fotoana zao tsy hitanareo zany olona tapadoa any ambanivohitra zany tsy hitanareo zany ndahalo manafika tsy hitanareo zany famonon'olona naiza ianao matimaty ho azy fotsiny ianao satria nona le olona
tena efa lasa zombie, lasa mort vivant eo Madagasikara ao am'izao fotoana zao. Ka fanovana rafitra. Misy parti politique anankiray tsika tsarao politique, tsika diaspora, tsarao politique tsika fa anoana an'izay olona afaka anofan'izay rafitra zay. De teninareo eo mitovy ihany, zay eo de ohatr'izany ihany de angalatra any avao. Misy kosa parti politique anankiray zay tsy ina moa zany ny RCR. Zay taritiny Lazare Zaferson. Ina nga masisa fanantenana ananatsika. Satria tsika raha ohatra no action tsika tsy maintsy misy any leader. Tsy ilaza velively Lazare Zaferson no teny tamikoto hoe ataovy zay action zao. Fa zay manao action zay namana vitsivitsy. Misy namana any Dubai, misy namana any Washington, misy namana any Canada, any Norvège, namana. Tena namana kaika miresaka foana ny situation Madagasikara io. Be de be hoa ny diaspora zany efa tsy tia ratsony. Marina ianareo, tsy tia ratsony satria efa tsy soavitra. Fa mba indray mandeha tia mba tsy enjen'ny ino moa zany ny conscience atsika, de ampaninina atsika raha ohatra ka vola 20 euro ohatra ny angatahana. Raha jerena amin'ny isan'ny olona ao amin'ny RNS 20 euro zany efa mavita zavatra be de be. Raha ohatra andoavana caution any olona tadiavitsika tsy voatery Lazare Zaferson fa zay mitovy foto-kevitra aminy hoe ina moa zany fanovana rafitra tanteraka. Za mahita ny Lazare Zaferson ohatra hitako mahitsy ohatra ny mahita azy hoe utopiste, hoe manofy teranga ty. Nefa raha jerenareo amin'ny irany iza moa John Lennon, Imagine, de miteny izy hoe you may say I'm a dreamer but I'm not the only one. Dikan'izany zany mety mieritreritra anao hoe manofy rangary Lazare Zaferson. De raha za koa mieritreritra manofy ty koty ty tena manao fatany. Fa I am not the only one. Tsy za rery ny manofy fa be de be manofy ka taritina daholo zay mbola manana nofy mbola manana fanantenana hoe afaka anovany Madagasikara io amin'ny zavatra misy am'izao fotoana zao. Afaka anovany Madagasikara io. Karakteriko teo ohatra resaka 20 euro, resaka 40 euro. Zany nge laninao ery amin'ny McDonald nge zany zareo. Laniny amin'ny cigare nge zany zareo lany ery amin'ny tsisy dikany ery any amin'ny boîte nge zany zareo raha 20 euro na 50 euro lany zany. Fa mba angatahana aminao hoe mba indray mandeha ty mba mitondra ny anjara brikinao ianao mety anovany tantara. Indray mandeha fotsiny. Indray mandeha fotsiny nangatahana amin'ny fiainanao hoe nandany 100 euro tamin'ny fiainako ka na naomby na tsy naomby de fa afaka didy satria efa mba nanao ihany. Zay zany zavatra angatahana. Satria io vola io lany foana, fantatreo fa lany foana ny vola. De mila moyen tsika afahantsika manao an'izay zavatra zay. Fa zay zavatra zany possible, misy stratégie efa mipetraka any ary olona manam-pahaizana, olona manam-pahaizana daholo miara-miasa amiko am'izao fotoana zao tena olona samy enjana ary manana poste ambony be daholo no hitarika nao an'izy fa tsisy atahoranareo mikasika an'izany. De ahoana fandehany hoe rehefa atao le collecte le vola de fa misy ina moa zany structure financière tena transparente mazava tsara vola apetraka ao de hitanao foana à tout moment hoe iny le vola napetrako ary io ny anarako. Fa zany hoe tsy hitandretrehitra ny anaranao fa ianao ihany mahita an'izy. Hitsangana zay ina moa zany zay structure financière zay amin'ny herinandro. Hitsangana hoe ahoana fa manaovantsika anazy ary tsy maintsy mbola ina moa zany dinihany zareo le izy. Fa sous forme na ohatra reny letsi reny amin'ny voalohany hoe collecte hoe samy manolatsakemboka anatin'le izy de avy eo am'izay misy karazana fond na compte bancaire afara manao an'le izy. Ka ny zavatra ho atao zany am'izay zavatra zay de hoe ilaza zany efa niteny izy fa tsy ilatsaka izy aloha. Fa zahay anatin'le comité manorina ty zavatra ty de ampisika azy ilatsaka. Anao anazy ilatsaka. Ny caution de fa zay ny efa maloha ny caution izy moa i Lazare Zaferson. Satria izy rery zany no manana an'le capacité hoe olona nahita fianarana izy olona tia tanindrazana izy olona vonona izy sady atsika olona intelligent. I tsy olona idéal tsy mipetsapetsa ora mpanao politika zany satria raha mivoaka ny candidat vaovao de iny amany ihany 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 ao ambadika iny voaka rehetra fa iraza de hitatsika eo. En tout cas vavombelona ny itsika rehetrrehetra raha ohatra ka tonga eo izy ka zavatra hafa ndraiky koa ny ataony de tsika rehetrareto
no miaraka satria hoe zana andoha vola atao zana nampinio sosoa afaka mitaky ny fialany na afaka mitaky transparence zay zany ny zavatra angatahako na angatahanay hoe anangantsika structure anankiray diaspora malagasy eran'izao tontolo zao de anao latsakembotsika anoanana candidat anankiray ka raha ohatra raha mbola tsy mipasy am'izao amin'ny inona moa zany fifidianana 2023 zao fa efa action ipasy amin'ny andro manaraka satria araka ny tombatombana de mety isy rotaka ndray io fifidianana io araky ny tombatombana araky ny eritreritra sy zavatra mandeha misy olona efa vonona anakorotana an'le izy fotsiny hoe lalany zay na tsy lany na hoe efa fanta fa tsy lany izy fa anakorotana io zavatra io de mety emotro fifidianana io raha miemotro fifidianana io vao maika tsara satria manam-potoana tsara tsika naovana an'le izy ka ny zavatra ho ataony amin'ny zavatra tsy laza zafasony tsy manana ny ino zany popularité fa raha ohatra tsika internaute rehetrrehetra za mo niteny diaspora teo fa nareo gasy Madagasikara zay manatsaina zay nahita fianarana zay mahita hoe tsy rary nitsony mahazo Madagasikara de aoka hiaraka aminay ka isaky ny olona anankiray na manao Facebook izy ka mahita ny fandehany hoe zao ny zavatra atao zao ohatra ny discours tsoatsy atao ka olona anankiray afaka matarika olona folo na olona roapolo hifidy de mety vitatsika ihany io zavatra io za zao afaka matarika olona firy amin'ny makoto ohatra ny nantorazoko afaka mandresy lahatra hoe tena tsy mety tsony zao foana ve niany atsika tsika ve do farany am'izao tontolo zao normal ve hoe tandrany QMM ny Fort fa tandrany Ambatovy ny io zany ny Ambatovy ny Cobalt tandrany Sinoa ny atsika tandrany any latsika tandrany any normal ve zany firenena atsika tiandafy aty any Amerika ve de misy olona enao gasy ve de afaka angataka permis d'exploitation any États-Unis tsy possible zany na ty Suisse de hoe misy entreprise sud-africaine mangady ina moa zany mangady volamena eto Suisse tsy possible mihitsy zany fa Madagasikara reny any draba no angadin'ny olona rofiny olona ny arena kanefa io arena be de be anatsika io de tena ampanosy atsika tena farany zay aingana raha ohatra ka manana volonté politique ny mpitondra anankiray le tadiavitsika raha ohatra ka mahay mitantana fa hatram'izao de le mpitantan'ireo olona tsy manana CP de etretin'ny sasany fa hoe ho ampanoson'ny Madagasikara olona tsy manana BPC etretin'ny sasany fa tena avita zavatra olona tsy zavatra fantany tsy manana notion économie tsy manana notion ninina olona tsy manana BPC am'izao fotoana zao ao no iresaka amin'ny Poutine no iresaka amin'ny Macron no iresaka amin'ny Joe Biden olona tsy manana BPC menatritsika vao nahiany fotsiny hoe DJ ho ny présidentareo menatritsika ety ivelany ety ka tsika ve zany de hiaritra an'izay enatra zay mandra-pahafaty ary hiaritra ny problème conscience mandra-pahafaty hoe tsy zatra nataotsika mihitsy tamin'ny Madagasikara malala atsika am'izao ka zao ny fotoana androany ny fotoana tokony etsetsika ka manome ina moa zany information nareo amin'ny semaine hoe ahoana ny fomba fandatsana le vola ina le stratégie satria mivory ny membre any amin'ny souterrain am'izao fotoana zao ahoana stratégie ny communication ahoana zavatra atao ahoana ny étape fa zavatra ataoko voalohany de manainga ny rehetrarehetra ka io tsy akanafaka io amin'ny diaspora ka zaho zany mba mangataka koa ny ina moa zany ny influenceur sasany zay manana 500,000 followers mangataka ny RC Frija mangataka ny Rivonja mangataka ny Joel Kely Sedi Joel mandataka ny Karanapsa mangataka ny Kastia mangataka ny zay rehetrarehetra Karoza zay rehetra manana olona mpanaraka mba hipartager an'ity vidéo ty fa tsy cause commune tsisy tsona io koto mpanambany gasy io koto tsy tifavana io koto tsy resaka koto tsony zavatra ty fa mangataka atsika rehetrrehetra ampaninanareo ny partager azy tsisy tokony ampigadranareo ity vidéo ty na mipartager ty vidéo ty inona ny ampigadranareo fa manina de matahotra manina de ty tena loatra nareo de ambaly faly olona fotsiny nareo no zavatra mampime de mahazo tapitapsend ve zay ve no mba rôle entinareo am'ty Madagasikara atsika ty azo tapitapsend ataovy code lavalava ataovy code n'zao mandefa vola de manao zavatra mampime sanandro nareo de mahazo followers nareo de anao tapitapsend tsy nareo hoe
minable ve zany ina moa zany rôle anareo zany tsy tanao minable hoe tsisy lavanareo amin'izany ina moa zany hoe mba cause Madagasikara mijery anareo ny descente aux enfers any Madagasikara am'izao fotoana zao de nareo ve zany manana followers be dia be de tsy mbanao ay vanisako tsy mbanao zavatra reo hoe ndao mbanao zavatra hoe ty misy projet ty na tsy makasika anareo ara izy fa apitainareo fotsiny hoe ity vidéo ty apitaina mba enony gasy anao zavatra zay fotsiny zavatra angatahako aminareo zavatra ohatr'izay fotsiny ajanony ny tsy fankatiavana ajanony nina moa zany fankalana fa ity cause commune ty ataotsika une bonne fois pour toutes na mandeha ty na tsy mandeha lany 20 € aloha androany na mandeha tsy mandeha tsy maninona tsy mahafaty antoko zany fa ny tsy nandatsaka 20 € androany ianao no maty antoko mandrapahafatinao ka iangaviko nareo influenceur rehetrrehetra reo mba hipartage nyty vidéo ty na zay rehetra afaka mipartage nyty vidéo ty hoe ndao fa tsy diresaka hoe anao zavatra mampime anao de besaka followers anao de anao tapitapisainy de zay ve dinana dikan'izany fa mba manaova mandraisanjara fa tena isorana nareo ireo influenceur sy na Madagasikara na ery Beaumartard izy influenceur ka afaka partage satria raha misy gasy any Madagasikara koa fa tsy voatery diaspora afaka andrainjara am'le zavatra tiako atao tsy tiako atao moa zany nay atao de aoka mba partagena le vidéo zay zany fa de manome ina moa zany vaovao anareo amin'ny ty herinandro ty ahoana fomba anaovana azy tsarava lady daholo veloma